mondial ainambropolo sy roa arivo no batainy Espagne fandroan'ny amboara. Trangam-piarahamonina 10 andro tateo aorianany tsy nahitana azy hita faty tao amin'ny renirano Ethiopia niaina liantsoa. Fiainam-pirenena mila fanovana tena izy ny fitantanana ny firenena hoy ny Ivami. Manatra ny fiarabana tompo klasy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Toe-tsaina vaovao fanajana ny lalàna ary mpitondra asa mandray andraikitra ireo no tena lakilen'ny fampandrosoana hoy ny pastora Dr Hermandimby Rabarmanana. Raha tsy mipetraka sy tsy miova ireo hoy ny fanazavana dia hijanona ho resaka fotsiny ny fikonantom-pirenena sy ny fanovana izay atao fa tsy tera vokatra azo ny olom-pirenena tsapahitanana hoy hatrany ny faneho-kevitra. Rindra tsara ny mbola avatsara no hitaterina izay vaovao izay. Tsisy ny fanovana ary tsy ovaolana ny fikonantom-pirenena raha mbola ny toe-tsaintsika amin'izao fotoana no hiatrehana izany. Tsy ny rafitra ny olana eto Madagasikara fa ny toe-tsaina sy ny fomba fisainana hoy ny pastora Dr Hermandimby Rabarmanana. Betsaka ireo firenena mandroso miaina fitondrana Andriamanjaka saingy mandroso satria ambony ary miabo ny fomba fijeriny vahoaka ao aminy hoy ny fanamafisana. Toe-tsaina aloha vao fokonan-doha hoy ny fanazavana. Tsy fanafody anie le fikonan-dom-pirenena ka hoe rehefa vita ny fikonan-dom-pirenena dia milamina ny zavatra rehetra. Tsia satria tsy any amin'ny fikonan-dom-pirenena ny resana ny zavatra rehetra. Mety hiteny ny sasany zao tamin'ny herinandro misy nanizingizina mihitsy hoe mila manova rafitra itsika fa raha tsy ny rafitra no ovaina dia izaho mamaly tsotra amin'ny mahevitry ny hoe tsy ny rafitra ny olana fa lay fisainana ao anatin'ny olona, le toe-tsaina ao anatin'ny olona. Anamarinako an'izany dia izao, raha misy firenena matanjaka milamina ny an'ny Norvège, Danemark, reny Skandinaviana reny, mpanjaka nino mitondra any. Izany hoe azo atao ny mampandroso firenena fa mpanjaka no eo. Misy indray firenena tsy mpanjaka fa rafitra hafa fa matanjaka koa izy, matanjaka izy. Io zao ny Marokana hitantsika eo akaiky io, mpanjaka ny any fa matanjaka izy. Zany hoe na inona rafitra tia napetraka eo, na inona rafitra, tsy ny rafitra ny olana fa ny saina sy ny fisainana, ny toe-tsaina hanaraka ny zavatra voalaza. Raha mbola rafitra no resahana tao ambony zavatra rehetra fa tsy le fisainana hanaraka rafitra dia io angamba zao le mampiazoazo amin'izao io amin'le andaniny sekilan'ny resahana hoe fanjakana, FFKM, iza ihany ny tena hitarika, iza ihany ny tena ho tompon'ity zavatra ity satria hiadina le rafitra hitondrana azy ve, izany ve tsy fantatro. Matetika dia olana ho an'ny mpitondra eto Madagasikara ny fiheverana mialoha ny fotoana ho avy any ka tsy say mandray fanapahan-kevitra. Ny fiatrehana ny fifidianana ho avy no mibantoerana fa tsy ny asa atrehana ao anatin'ny fehimpotoana ananana fahefana ka mampikatso ny firosoana any amin'ny fampandrosoana hoy ny fanamafisana. Ka ny olana mantsy akoatra ny 93 zany izay ataontsika hoe nisy fifidianana tena fifidianana fa raha vao matahotra vahoaka ny mpitondra dia io ny olana satria mieritreritra fifidianana rahampitso zay le olana. Ary raha atao hoe solution zany raha ny tenako manokana ao anaty concertation nationale dia tsy tokony asiana zany deuxième mandat zany fa io ihany manimba ny Madagasikara fa aleo alavaina raha ohatra ka zay no ilaina. Zao izy 4 taona 5 taona dia miverina indroa fa atao venina taona na 7 taona dia zay indray mandeha ihany dia miala fa tsy sy miverina indroa zany fa raha voiny manao deuxième mandat propagande iny io le matahotra vahoaka satria le premier mandat tsy hanao inona satria tsy sa vao maika moa ny deuxième mandat fa ataovy rery fanjakana mahafanjakana anareo. Nahoana teto Madagasikara nisy olona anankiray nahavita zavatra be dia be, misy 3-4 izy nahavita zavatra be dia be teto Madagasikara fa zay mahavita be dia be dia kapaina, zay mahavita be dia be dia kapaina. Fa aiza ny fanjakana? Ny fanjakana ny tokony manao zavatra be dia be ho an'ny vahoaka hanatsarana vahoaka. Mila mpitondra say Madagasikara, mila mpitondra entitra amin'ny fampiarana ny lalàna. Rehefa ndrehetra no mahatsapa sy resy lahatra
fa mila ajaina ny lalàna manan-kery dia mora foana ny firosoana amin'ny fandrosoana ho ihany ny fanehon-kevitra. Indraindray ary hosahako no miteny hoe dictature positif zany hoe alao ny olona tsy ary hoe rehefa tsy azo atao dia tsy azo atao. Zay ny le olana eto amintsika eto io hoe firy ozy lalam-pandrenana efa tao zay isika rehetra mahalala voadika ta tsy voadingana ta tsy narahana isika ihany manao an'izany. Inona ny maharatsy ny jirobe tany Fenorivo iny, inona ny maharatsy ny jirobe tany Ambotrimanjaka iny, manakaiza izy zao satria misy misaina ny hoe ato misy zavatra tsara alaina. Le zavatra tsara ny res publica republique any vahoaka fa nahoana ny sahamaka an'ireny dia atahoana ary reny olona ireny toy ianao hoe alefa any amin'ny fitsarana mandany taratasy sy ny namany ihany fa zavatra hafa ny tokony atao an'ireny tsy fantatro inona ny atao azy mba tsy hamerenana zavatra ohatr'izany intsony. Ka io dictature positif io tsy hoe didijadona fa fanjakana mafy vahoaka. Lazako ohatra faharoa indray ianao raha tsy nisy ilay atao hoe fienjanana tsy nisy ny lalana pasika iny, nisy olona niny mipetraka tamin'iny, nisy vahoaka niny mipetraka tamin'iny fa rehefa hoe ilaina ny lalana ny sorona le olona na menomenona ohatry ny ahoana ary dia io zao nosy zato koa tratran'izany dia toa ohatra halamindaminy eo le izy. Tsy mety io raha halamindaminy izany fa ialana tsindrindra noho ny olana ara-teknika fa toizantsika ny fampahalalam-baovao. Manodidina izay resaka politika izay hatrany dia ny fanovana olona, fanovana fomba fitantanana ary fanjakana mampanjaka ny fahamarinana sy ny tany tandalana no heverina ho any antoko vami fa fototra tsy azo ialana raha tiana tokoa ny hiala amin'ny fahantrana sy ny fikatsoan'ny Madagasikara. Raha tsy samy mandray fanapahan-kevitra intitra nefa ny mpitondra hoy ny antoko dia mbola ho lavitra hatrany ny fanovana andrasan'ny olom-pirenena hoy hatrany ny fanamafisana. Rindra tsara ny mbola avatsara hatrany no hitaterina izay vaovao izay. Raha mbola tsy say manadio ny manodidina azy ny filoham-panjakana fa ireo izay efa nisolelaka sy teo akaiky ny mpitondra teo aloha ary izay lazaina fanontolona na tsy manana fahaizana sy traikefa amin'ny fitantanana akory no mena toerana dia ho sarotra ny voan'ny firenena amin'izao lalatsarotra izao. Hoy ny vahoaka amiray vanim-potoana fiofon'ireo tsy maty manota ho zanak'ondry ny vanim-potoana nalovan'ny firenena ankehitriny ka tsy mahagaga raha mikatso ny firosoana mankany amin'ny fanovana. Izany no tokony ahaizany mpitondra mametraka safidy mazava sy ireo olona tena nitaky fanovana iara-iasa aminy ho ihany ny antoko vami. Hatramin'izao mbola tsisy tokotany ange, mbola tsy fantatra mihitsy ange hoe ny fefika mamarina ve ny tazona an'le izy sa ny fanjakana ao ambadiky ny FFKM. Fa ny fantena zavatra tena mampalahelo amin'izao fotoana izao dia ilay malagasy manantena fiovana aingana be mihitsy. Tena izany mihitsy tsy mahatafavoaka azy mihitsy manodidina jerinao tsara ke reto le CT amin'izao fotoana izao midoka tena le CT fa dia nandeha tamin'le 25 septembre hono izy teny mikianja 25 septembre dia teny lahatra teny hony tsy nahita CT misy anaray ary teny tsy nahita mihitsy. Dia amin'izao fotoana izao izy mipotrapotra ataony mipotrapotra tele mipotrapotra safosafo sasamoa miafinafina anatin'le kafime zao hoe mahita zavatra tenenina foana. Le amin'izao fotoana izao reny ny tena manimba ilay fitondram-panjakana. Fa raha tena raha le filoham-pirenena ny hoe olom-baovao manodidina azy zay. Olana goavana eto amintsika ny fampafantarana sy ny fifehezana ny olom-pirenena ny hoe ara-dalàna. Antony maro no ny angian'ny gaboraraka anka zary fahazarana ny fahitana ny tsy ara-dalàna ho ara-dalàna amin'izao fotoana. Mbola vahoaka miandrandra fanjakana, mpanao politika mitady sezamora no misy eto amintsika hatramin'izao. Ho ihany ny fanamafisana. Ny fitondram-panjakana miezaka tena miezaka mafy mihitsy manintsy an'ireto vahoaka reto amin'ny fomba fitondran-tena. Jerena efa fitondran-tena an'ilay vahoaka tena ohatra voamaky mihemitra ihany. Taon'ilay olona toa ny miandryandry rikantonné hafahafa tsy fantatro izany. Fanjakana faharoa nge no nitarika an'izany voalohany indrindra
hoe hovana ny fampianarana eto Madagasikara dia lasa mitsongotsongo daholo ny olona rehetrarehetra lasa sinoa e naloha tonga dia tiana hoe sinoa lasa sinoa daholo ny gasy tamin'izany fotoana zany ary lasa nijere sara mihitsy a tena aloha tsy orina fa mazamazana mihitsy taloha tamin'ndrano taty règle vie zany a dia foanana fotoana zao hoe tsy manao an'izany hony amin'izao fotoana zao fa manimba ankizy tsy vao mainka ilay ankizy simba zao dia ndraiky ilay ankizy rehetra fena nge son'ny chômeur eran'ny Madagasikara tsy isy ny fanovana tena izy raha tsy miainga amin'ny fanovana ny fomba fitantanana sy ny olona ampanaovina andraikitra hoy ny antoko vamihy izay manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana anapaka ny fifamatorana amin'ny fomba fanao taloha anome sehatra ireo manana ny fahaizany sy ny fahitsiana ary ampanjaka ny fanjakana tandalany raha tsy izany hoy ny vamihy dia hijanona ho teny faneva fotsiny ny fanovana fa tsy ho zava-misy tsapany vahoaka. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray 5 andro taoriana nanaovana filazana fikarohana azy dia hita fatiny ny maraina teo Andriamasina Valona ny Aina Liantsoa rehefa very nanomboka ny 15 ny volana Jolay lasa teo. Manoloana ny zava-misy dia manao antsoa amin'ny fitondrana fanavaozana ireo olom-pirenena mba hijery akaiky izao tranga fahaverezana sy fahafatesana olona izao. Fotoana ilazany izao fa anaty amehana amin'ny tsy fandriam-pahalemana i Madagasikara hoy mbola tiana Ravelo Armisa Narcisse Karazafy sy ny Artanjona no mitatitra ny antsipiran'izay vaovao izay. Hita faty tao amin'ny renirano Coupe akaiky ny Lehintsy Ambomanambola ny maraina teo i Andriamasina Valona ny Aina Liantsoa izay tsy hita popoka nanomboka ny arivany alakamisy 12 Jolay teo araka ny fanazavana nataony manam-pahefana tao aorian'ny fizahana voalohany natao dia fahafatesana andrano no voalaza fa nahazo azy tao aorian'ity trango ity dia naneho ny heviny mbola tiana Ravelo Armisa izay miantso ny fitondram-panjakana namafy ny fepetra fiarovana sy hanome fitaovana olona ary teti-bola fanampiana ho an'ny mpitandro filaminana. La peur doit changer de camp aujourd'hui. Fa tena ampy izay. Betsaka loatra ry tompoko. Betsaka loatra. Tsy afaka tsontsika manohitra an'izao. Manao ny afaka ataony ao amin'ny polisim-pirenena. Mahita ako satria miara-miasa amin'ny resaka olona manana fahasembanana. Fa tsy ampy tompoko les moyens. Tsy ampy tompoko les moyens raha mila avoaka ny anaty kazerna avoay rangaha raha mila avoaka tsy haiko iza no avoaka avoay ohatra namoahana ny sara tamin'ny Covid zay tsy hita maso avoay rangaha ny fitaovam-piadiana avoay le izy fa tsy mety tsony raha ilaina 24 heures sur 24 misy mpitandro filaminana mandeha isaky ny quartier maraina atoandro hariva alina zao ny atao hoe ady avoay fa aza vela hojinjain'ny olona ohatran'izao ny zanakitsika tsy mety tsony. Mitaky fandraisana fepetra entitra izao tsy fandriam-pahalemana miatra ka mampiorohoro ny malagasy izao. Manao antsoava Andriamatofilo tena maty zahay maty zahay Andriamatofilo maty ny zanakay tsy manana garde du corps ny zanakay tsy manana mpitandro filaminana hiaraka aminazy isan'andro fa ny zanakay dia ataon'ny olona azalambo tsy hay ataon'ny olona inona fa maty re tompoko avoay daholo ny mpitandro filaminana avoay mpiady fa zao ny atao hoe ady miady izahay mba ho velona manao antsoavo fondreny miresaka amin'ireny ihany koa. Madame Première Dame, maty ny ankizitsika. Ataon'ny olona ndreny ny ankizitsika. Tompoko, marina fa misy ny zavatra manahirana etsero. Tompoko, mangataka aminao amin'ny joro ianao ny reninay arovony zanakitsika. Baikoy izay tokony baikoina, fondreny ianao fantatrao ny zavatra tokony atao. Baikoy, fa aza vela ho fatin'ny aina. Raha ny filazana navoaka ny fianakaviana dia tokony nanao toa-kevitry ny asa fikarohana nataony na soutenance ny aina ny apitsony tsy nahitana azy 5 andro taty aoriana ny vatana mangatsiaka no hita teny amin'ny rano ny Coupe natolotra ny fianakaviana andrazana raha mbola mitokosa ny fanadiadiana momba ny antony sy ny zavany tranga.
Tsisy fampandrosoana vanina raha tsy misy ny fandriam-pahalemana hoy profesora Ratsimbazafi Jona izay filohan'ny GRP. Sarotra ny atongavana any amin'ny fanavozana raha olona mitaintaina lava sy matahotra no misy manoloana ny tranga mamoetra miseho ankehitriny ka tokony hojerena manokana raha ny faneho-kevitra. Ankoatrio nanamafy ny tenany fa mila zavatra maharitra sy lovain-jafy ny malagasy fa ampy izay ny fizarana bojo izay fomba ny teo aloha sy ny mahazatra ny maro. Ny antsiprian' izay tantery ny Andro Miaratina Sarsindatsary ny Tahiriny aina. Mila mifantoka amin'ny fampandrosoana sika raha tena anavao sy androso ho ny filohan'ny GRP androany. Misy ny fepitaona napetraka hanatanterana ny fanavaozana hatramin'ny herintaona ka tokony ho hajaina mba tena hitondra fanavaozana marina. Sarotra ary tsisy zava-banona anefa raha miaina anaty tebotebo lava ny mponina manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana ankehitriny ka tokony raisana fepetra. Fanavaozana zany no imatesa-matesantsika ary io faniritsika rehetra ary io ngamba no iritsika iseho Madagasikara kanefa tatoato fatatsika tsara mihitsy ny resaka halatra zazy ty, halatra tanora, olona manjavona, inona no saina mitombona ao anatin'izany zavatra any, iza manao an'ireny, inona ny antony anaovan'ilay olona manao an'ireny a. Za zany tsy fantatra lofa dia zao fotsiny hoe lasa resaka be le izy a anaovan'ny olona antso maneran-tany mihitsy azy izay misy fiatraikany ireny ohatra na fizahan-tany fotsiny ary dia fa zany ve vaovao tian'ny olona ho re any ivelany any ho reny momba Madagasikara. Ka izao le izy tsika zany misy zavatra tiantsika petraka zany ao anatin'ilay hoe fanavaozana ary za zany tia metraka mihitsy ny hoe zany fanavaozana zany raha metraka fototra ianao a dia fanabeazana. Zany zany a tokony efa metraka tsika le hoe ahoana ny ametrahana olombanona fototra amin'ity fireneny ity a fa izao fotsiny zany mazava ho azy a fa ankehitriny zany ny olona zany a mikorotana ny sainy mandefa ny zanaka ao ianao vao nisy namana manan-janaka kely na ny tena ary manana ny zavy kely hoe andeha hianatra dia matahotra mitaitaina foana ka raha ao anatin'izany fitaitaina zany a tsy mifantoka zany tsika amin'ny resaka fampandrosoana fa misy an'izay fitaitaina an'izay foana. Ampy ihany koa izay ny fizarana maimaim-pona na bojony olona. Mila zavatra matipaika azo lovaina sy maritra ny malagasy indrindra ny tanora ho izy. Any amin'ny fanabeazana sy ny famoronana asa no tokony atao laharam-pamehana. Ty resaka famezana zavatra gratuit, famezana zavatra bojo ty dia za mahatonga ny olona kamo io ahy. Marina fa hoe mety fitiavana io na zatra an'ilay olona hatramin'izay fa asa omena olona, asa fironona. Za moa tsy ny teny hoe omena asa fa asa fironona ho an'ireo tanora malagasy be dia be reo raha ohatra ka hoe vita fianarana izy a misy asa azony fironona. Mitambatambatra eo izy misy asa azony atao a tsy lany andry an-tany tokony reo. Saingy izay zava-misy ankehitriny a mitady solon-tena ao anatin'ny fitondram-panjakana raha mpianatra any aloha hianatra. Firenena ny entiny fa tsy sangisangy. Vita eto an-toerana ny 5.7 ny fampandrosoana ny firenena. Maro ireo singa afaka anampy amin'ny fanatraran'izany kanefa tsy homendanja fa saika lany andro amin'ny famatsiana ireo tsy mitondra vokatra azo tsapahitanana akory hoy ny fanamafisana. Be dia be ireo ivitoeram-pikarohana izay andaniana vola be. Fa za miteny hoe rehefa tsy mahavita aloha akatona satria mandany vola fotsiny. Enja zany teniko zany fa aloha izay ho an'ny mahavita no ampirisihana anao sy aloha sy tohanana satria tsika mandany vola be etsy mandany vola kely etsy mandany vola kely etsy fa le tena fivoarana azo tsapahitanana ary zay amin'ny mampikaroka azy zay le teny foana hoe zay zany zay ny anakaramananay amin'ny fanamby zay amindra tendrombohitra fa raha ohatra moa zay vita fikarohana vitanay iza mba miraharaha iza mba miaino anyko ngeny olany raha farafarasiny mba misy miaino raha mba misy miraharaha mety ho hafa na metraka apitraka aminay le fanamby a dia mahatsaratra ny hoe vahiny foana tsy maintsy mahay-andry fa le mpikaroka malagasy mandany vola fotsiny andaniana vola fotsiny ka izy tsy ampiasainao ka. Azo atao tsara ny manova raha misy ny finiavana fototra iaingana ny fanabeazana olombanona ho ny fanamafisana. Tontolo ny angovo tsy ny orinasa Jirama irery fa isan'ny fototra mampikatso ny famatsiana herinaratra ny tsirambina ataon'ireo orinasa tsy miankina na ny prestataire miara-miasa amin'ny orinasa Jirama. Nanambarany filohan'ny fanavaozana tamin'ity androany ity ary mitaky ny asa mifanaraka amin'ny fifanarahana atao amin'ity orinasa mpanjakana ity. Nanambara ihany koa ny parapolitika Linora Laimary fa mila irosoana farak'izay aingana ihany koa ny fanadiadiana atao amin'ireny orinasa mpanjakana ireny sy ny orinasa tsy miankina. Ny antsiprian' izay.
Anisan'ny fifanarahana nataon'ny fanjakana teo aloha tamin'ny alalan'ny orinasa Jirama sy ny sehatra tsy miankina mba hanampiana ny famatsiana herinaratra verotalaina nefa ireo mpanjifa any Mahajanga, Toamasina, Antsiranana manoloana ny fahatapahan-jiro lava reny amin'ireo toerana ireo izay orinasa iray ihany no nanaovana ny fifanarahana. Entitra ny filohan'ny fanavaozana nampitandrina ny orinasa prestataire manoloana ny olana mahakasika ny herinaratra amin'ireo faritany ireo manome herinandro ho an'ny orinasa ny fanjakana amerenany ny herinaratra amiloniny. Dia ny mahagaga fa ireo toeranareo samy manana olana daholo. Manana olana daholo ireo toeranareo izay fanjakana nefa tsy mitsahatra mandefa gropy any amin'ireny toerana reny. Mba hameno an'ilay gap, ilay tsy ampy omeny ilay orinasa. Dia ny mahagaga rehefa mampiditra zahay manampy ny gropy ny Jirama dia mampihenany azy ny ilay. Inona ny antony? Tsy fantatray. Androany dia ampitandrina ny ilay. Madagasikara any Malagasy. Rehefa tsy asa eto Madagasikara izy dia miala. Lazainy fa misy manao sabotage, tsisy olona afaka miditra aneo amin'ny ilay fa tsy piasa ny ilay keny. Apetraho ny caméra, apetraho ny fanaramaso ijerena amin'ilay sabotage. Mila iverenana jerena ny fifanarahana natao tamin'ny orinasa tsy miankina ho ihany ny filohan'ny fanavaozana satria 80 megawatt ny tokony omen'ny orinasa prestataire ao Antsiranana kanefa 3 megawatt fotsiny izany ankehitriny. Nampitandrina ity orinasa ity araka izany ny filohan'ny fanavaozana mba hanovadeny izao ny fomba fiasa. Contrat io mbola tokony ho revisena koa io an'izay tompona andraikitra mikasika ny contrat io. Fa io contrat dia misy milaza hoe 500 isan-jato ny vola ao anatin'ny contrat dia alony Jirama amin'ny eleko foana systématique na inona zavatra misy na inona zavatra misy. Ohatra ny Diego 18 megawatt ny tokony omeny ny eleko 18 megawatt 11 megawatt ny besoin ny vahoaka ny Antsiranana 18 ny tokony omeny any anatin'ny contrat. Dia raha manome fotsiny izy an'ilay 65% zay tsy maintsy alony fanjakana malagasy amin'ny isam-bola isan-taona systématique io dia tokony tsy isanana olana Diego. Fa inona ny zavatra misy 3 megawatt ny vokariny. Fanjakana malagasy tsy maintsy andoha foana le 65 megawatt inona zany. Fanambakana. Biby zany vahoaka malagasy sy mba hanao ohatr'izao. Mampitandrina eto farany manome andro vitsivitsy herinandro pianeo eleka raha tsy tafaveriny Diego. Toamasina Mazenga mahita izy. Ratrany raha misy ny fanadihadiana parlementaire ataon'ny solombavambahoaka mikasika ny orinasa Jirama ho ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika Linora Laimahary satria efa mafy loatra ny fahoriana entin'ny vahoaka malagasy amin'ny orinasa io. Noho izany tsy tokony ho mpiasa sy ny orinasa Jirama irery no anaovana fanadihadiana fa mila atao fitsirihana ihany koa ireo orinasa marobe miara-miasa amin'ny Jirama. Ny vahoaka malagasy indrindra fa ohatranay misehatra anatin'ny tontolo politika dia maniry zay raha maniry hoe tsy mipiasa ny Jirama ihany dia ho anaovana fanadihadiana fa koa ireo fournisseur izay mpiretonakafo tamin'ny Jirama hatrizay ary raha misy fahombiazan'ny Jirama dia teo ireo fournisseur ary raha mifanohitra amin'izay koa dia eo koa zareo dikan'izay tokony tsy ho asiana latsaka mihitsy ny fournisseur rehetra sy izay tompony andraikitra rehetra tokony azahoana izay marina zay ao anatin'izay fanadihadiana zay satria matoa ny parlemanta miditra amin'izay zavatra zay hita fa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy mihitsy dia miandry sika zany fa tena mety le fanapahan-kevitra ny voalohan'ny antenimieram-pirenena hoe anao an'izay fanadihadiana parlementaire zay. Fanapahan-kevitra politika no ahafahana manarina ny orinasa Jirama mila fantoka amin'ny fanarenana ny orinasa ny politika mpanjakana ho ihany Linora Laimahary raha mbola orinasa vahiny no miara-miasa amin'ny Jirama dia tsy maintsy hitady ny tombotsoana izy. Sosi-kevitra araka izany ampihenana ny teti-bola ho an'ny sehatra hafa ary ampakarana ny teti-bola amin'ny fanarenana ny orinasa Jirama. Atao any manokana mihitsy zany ny rehetra ahafahana mandravona an'io satria na izany hoe na tsy adray ohatra fa tsy hoe fitaovana fotsiny tsika ny fotodrafitrasa sy ny sisa efa antitra daholo ny Jirama ka ilana fampiasam-bola be zany fa etsika ilany koa nge mamperitreritra hoe miresaka Jirama tsika dia lasa miantso firenena vahiny foana hoe anao ny volo be dia miantso ohatr'izany dia
tadedio tsara fa ny vahiny rehefa hanao zavatra anankiray eto amin'ny taninao dia ny tombontsoany aloha ninninona fomba fitentsika sy fomba filazantsika eo dia ny tombontsoany aloha ny aza mandeha mialoha ka raha vao mbola mipetraka izay tombontsoan'ny vahiny zay mandeha aloha na dia ataoko hoe jiramary ilay resaka dia tsy ho afa-po mihitsy isika malagasy ka mila mieritreritra zany sika hoe oratsika ny tanana ve ilay famokarana herinaratra atsika sa ndeha iarahantsika miasa amin'ny vahiny na ndeha ekinantsika ekinandoha amin'ny vahiny mihitsy sarotra be zay. Efa nanomboka ny herinandro teo moa ny fanadihadiana parlementaire mikasika ny orinasa Jirama nisy androany fanambarana nataon'ireo solombavambahoaka fa misy mifampiororona sy ny fandrahona nataon'ireo orinasa tsy miankina miara-miasa amin'ny Jirama amin'izy ireo andrasana ny toyiny. Mahakasika indrindra zay vaovao izay dia nivoaka tsikelikely sy ny vokatry ny fanadihadiana ataon'ny voamera manokana momba ny orinasa Jirama eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Maro amin'ireo fifanarahana ny fanaovan'ny orinasa sy ireo mpandraharaha tsy miankina no tsy mifandanja ary everina fa mampitombo ny fatiantoky ny orinasa mpanjakana Jirama. Anisan'izany ny fifanarahana take or pay izay anaovana fanadihadiana manokana raha ny fanazavana anao fidinana ifotony manerana nosy ihany koa ny voamera manokana misana ny fanadihadiana eo anivon'ny anteny miram-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Rindra tsara ny mbola avatsara no hitaterina izay vaovao izay. Maro amin'ireo fifanaraha-piarah-miasa ny fanaovan'ny Jirama sy ireo mpandraharaha tsy miankina tao anatin'ny 7 taona farany no nahitana fepetra tsy ara-drariny sy tsy mifandanja raha ny fanadihadiana nataon'ireo parlementaire. Nambaran'izy ireo fa isan'ny antony mampitotongana ny orinasa sy tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka ireo fifanarahana ireo. 1er octobre ataon'ny contrat ireo mety kao zany 4 octobre angamba zay 15 amin'ny taona iny ihany efa manao avy anany le prestataire lasan'ny Jirama no miatoko ny gasoil tsy miova ny vola alohan'ny Jirama dia 18,5 mégawatt ny voalaza ao anaty contrat no tsy maintsy vokarin'ny prestataire reo zany mizara roa io 18 io ny 8,5 mégawatt de thermique zany hoe tamin'ny fotoana anaovana ny contrat zany efa pré eo izy de tao anatin'ny contrat zany hoe ao anatin'ny 2 taona de tsy maintsy fenoanareo énergie solaire 10 mégawatt io zany de zay mba hatonga anazy 18,5 ina ny zavatra mitranga raha fakaiky le 2 taona de manao avy anany prestataire hialany amin'le tsy maintsy amin'ny tany an'le 10 mégawatt satria tsy ataony misy lizy ina ny fomba hitondrany ny agnamarigny anazy de hoe tsy voalohanareo ny volanay zao nefa ny tokony hazavo matoa ireo prestataire reo manao contrat mifanaraka amin'ny fitondram-panjakana malagasy mifanaraka amin'ny Jirama de tokony fahopelan-tagnany ny fond hanaovany amin'ny tany an'io zavatra nanaovany contrat io hanaovany an'io investissement io tsy azo ekena mihitsy no hoe volambola omeny fanjakana no hanaovany an'io. Isan'ireo fifanarahana ny antsoina hoe take or pay izay manerin'ny Jirama andony sandany herinaratra ny fanarahana na dia tsy lany manontolo aza izany araka ny nambara ny voameram-panadiady dia isan'ny nampitombo ny fatiantoka izany. Rehefa tsy vitainy le 10 mégawatt takiny amin'ny Jirama takiny amin'ny fitondram-panjakana malagasy hiany nefa na de efa mihoatra ny 2 taona ilay hors-pay zany le 60% ary tsy vitany hoe mizanona 60% fa isaky ny manao avy ana izy ampiakariny igny 65% lasa 85%. Tamin'ny 2018 ny nanaovana ny fifanarahana an'io idego io no androany atsika 2026 valo taona tao anatin'ny 7 taona zay zavatra tokony vitaina tao anatin'ny 2 taona
tsy maintsy mandohany tek orpé io ny zerama tao anatin'ny valitaona zay satria anaovany avy anaty de isaky manao avy anatika zany de manomboka deparna roa taona vaovao roa taona vaovao roa taona vaovao. Miakatra isan-taona ny zanabola na ny pourcentage amin'ireo volalazaina fahatsialohan'ny orinasa jirama hoy ny fanazavana. Ampitomboany asiany pourcentage zany a ilay ana vola sy voaloha nisy vanim-potoana zany lasa miakatra 9% am'le hoe misy vola sy voalohantsika de ampiakariny an'izay zay a zavatra mitranga koa tsara mifantatrareo anefa aloha mikasika nyty taiko korpa ity fa talohany nisiany fanofana groupe ty de ireo centrale tantanany privé reo de ny tantanany Jirama tantanany Jirama rehefa ny tantanany Jirama reo a de nisy fananany fanjakana fananany Jirama miraisindreo olona reo tao izy nefa omena vola tsy mazava aloha voalohany a ina ny tena ny fifanarahana ny fanaovana rehefa niraisindreo olona reo satria misy fananam-panjakana tao. Ho fanamafisana ny fanadiadiana dia iroso amin'ny fidinana ifotony eny amin'ireo foibe famokarana sy famatsiana herinaratra manerana nosy ny voamera-panadiady. Misa 770 ireo toerana voafaritra hotsidiana mba ahafahana manamarina ny zavamisy ho iatrany ny fanazavana. Na contrat io atsatra na contrat io ho avozina. Zay aloha zavatra tsy maintsy hipetraka izay zavatra zay tiany ampahafantarinay aminareo vahoaka malagasy. Tsy fantatra zavatra fahita koa tsy raha ny mpitondra ny fandimby teo na ny DG ny fandimby teo no ny sonian'io contrat io de mazava ho azy fa misy kolikoly io contrat io. Tsisy resaka eto hoe volana fanjakana ividiananao groupe na ividiananao panneau solaire na ividiananao ino de ino no amidinao aminay tsisy resaka an'izany eo fa resaka eto hoe hividy énergie aminareo zahay vokaro l'énergie de vidio aminay za ve hanofa 4x4 de za manofa 4x4 de hiteny amin'ny le olona ampanofa 4x4 iny hoe hiteny le olona hoe omeo vola aloha ividianao 4x4 ho fainao hoe omeo vola aho hividianao 4x4 de ahofako aminao le 4x4. Nampitandrina ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ny filohan'ny voameran'ny fanadiadiana ny amin'ny mety sina fanerena na fampiororona mety anelingelina na anointoina ny fizotry ny fanadiadiana no amafisin'izy ireo fa ho tanteraina amin'ny faleovatena sy ampahitsiana ny asa ka tsy hisy anakana ny fikatsahana ny marina sy ny fiarovana ny tombotsoam-pirenena andrasana ny toyny. Lafomba vao amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena dia nifarana omaly 7 Jolay 2024 ny iraka iraisan'ny vondrona afrikana na ny UA sy ny firenena mikambana na ny ONU teto Madagasikara. Nambaran'ireo iraka manokana rotonta fa nahafapo ny fanakalozan-kevitra natao tamin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika, ny gouvernemanta ary ireo mpanao politika, ny androm-panjakana, ny FFKM, fiarahamonim-pirenena, tanora ary ireo vehivavy mpitarika. Nasongadin'izy ireo ny mazava-dehibe ny tokony anatanterahana aingana ny dinika politika iarahany rehetra mandray anjara mba ahafahana manatanteraka ny fanavozana sy mikarakara fifidianana mangarahara azo itokisana ary ekendrehetra. Nampirisika ireo hery-velona rehetra eto amin'ny firenena izy ireo andray anjara amin'ny ampavitriana amin'izany adingana izany. Naneo ihany koa ny vondrona afrikana sy ny ONU manoloana ireo tranga tsy fandriam-pahalemana ny tranga tatoato ny antsony manam-pahefana anamafy ny fiarovana ny olona sy ny fananana izy ireo sady nangataka ny vahoaka mba hisoroka ny fitsaram-bahoaka sy anajan'ny lalàna. Nanamafy ny fahavononany anohana ny Madagasikara amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana, ny firaisan-kina ary ny fanajana ny zon'olombelona ny vondrona afrikana sy ny firenena mikambana miaraka amin'ny fanohana n'ireo ampiara-miombonantoka iraisam-pirenena.
Vao makasika ny fanabeazana kosay indray 7 taona ny zokiny ary 10 taona ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadina maheriny 3 hetsy miatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat manerana any Madagasikara izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny ity androany ity. Nizotra tampilaminana tamin'ny ankapobeny ny fanadinana nateo aza ireo trangany seho tamin'ny faritra samihafa izay nisy tonga hatramin'ny tsy fahafahana manohy ny fanadinana intsony noho ny tsy fanajana ireo fepetranapetraka. Teo ihany koa ny fisinina loza ka tsy nahafahany ireo mpiadina nanohy ny fanadiadinina sy tati-baovao ny Andro Miaratina Sarsondratsariny tahiriny ainy. Ny taranja filozofia sy anglais no nikatroan'ireo mpiadina baccalauréat tamin'ity andro voalohany ity. Tsy nisy zava-baovao fa saika efa hitatany an-dakilasy avokoa no nipoitra tany amin'ny fanadinana ho ireo mpiadina. Tsy maintsy nisy kely ny tahotra saingy tsy atao mba hanantsaina loatra eo ny faneho-kevitra. Tsy tapitra hatreo fa mbola itony ady atao anatin'ny 4 andro avy ka tsy maintsy amafisina amin'ny famerenana rehefa ny an-trano. Azo ohatran'ny zinanarana tany andro zany dia azo le izy. Matiera tena atahorako indrindra zao matematika sy anglais satria ohatrany tsy dia azoko mihitsy zany le izy ohatrany hoe tsy haiko mihitsy. Za zao série adio fa tsy hoe noho izay ny safidianako fa zay mihitsy zany ny tiako fa mbola nala série ay sa akoatr'izay. Amin'ny herintaona anaminako ny programme an-trano zao tonga avy aty zao dia hisakafo dia avy eo hianatra lesona. Hariva matory vao tonga avy mianatra dia maraina no mianatra lesona. Ie ohatr'izay foana tapitry ny fanadinana. Raha afaka baka dia hoe hanao dokotera nataoko, hanao paramètre. Azo lasaina lamdama ihany aloha ie na somary matatahotra kely aza. Le izy ohatrany hoe tsisy mampatahotra fa ianao coach nefa stress dia lasa matahotra zany. Raha aminahy aloha amin'izao tsy dia tena mianatra lesona bitsony aza satria ohatra lasa hoe lasa stress be indray dia lasa na ny zavatra hay lasa ohatrany hoe lasa miala tao an-tsaina indray. Nisy tao zao satria nisy tao zao mantsy betsaka be ny sampitana dia tsy maintsy ray amin'ireo nefa nivoaka dia iny ny hitako hoe mafimafy. Araka ny eritreretina ampianarana lesona dia lamina. Ao anahy manokana aloha satria za tsy mahay dia mianatra. Entitra ny fisavana natao tamin'ireo mpiadina ohatra amin'izany ny taratasy ny mombamomba azy ireo ho fampanarandalana mandritra ny fanadinana. Tsy azo atao ny mitondra finday sy ireo karazana fitaovana fanamifandray amin'ny aterineto rarana ny fifampiresana mandritra ny fanadinana. Fepetra fototra ampiarina en'ireo foibe mpanadinana ireo. Natao izany hiantoana ny mangarara sy ny fitovinjo eo amin'ireo mpiadina. Ny zavatra rehetrarehetra moa mialohan'izay fanomboana izay araka ny instruction avy dia tsy maintsy misy ny fouillage ho an'ireo candidat rehetrarehetra. Tsy azo hitondrana zavatra misy elektronika ny ato ny telefona, ny montre elektronika sy ny support rehetrarehetra izay isiny izay tentative de fraude izay dia tsy azo hidiran'izay ihany koa ny ato anatin'ny centre rehetrarehetra. Tsy eto aloha izany tonga ara-potoana avokoa ny mpianatra rehetrarehetra. Mahatratra 7 sy 3 sy 3 alina sy 4 hetsy ireo mpiadina miatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity. Raha 3 sy 3 sy 2 sy 2 alina sy 4 hetsy izany tamin'ny taona 5 izany hoe ny tombo 10,400 araka ny tatitry ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. 17 taona ny zokiny indrindra miadana amin'ny fitoeram-panadinana imito Fianaratsoa ary 10 taona ny zandriny indrindra amin'ny fitoeram-panadinana Moramanga. Ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fizotry ny fanadinana tamin'ity andro voalohany ity raha ny tatitra. Voady ary nizotra araka ny tokony ho izy ny fandaminana sy ireo fepetra rehetra efa noraisina mialoha. Raha ny fitsidiana naporona tao amin'ny lycée Rabert Velso tao amin'ny lycée teknika Mahamasina dia milamina daholo izany izy hatreto. Era Madagasikara koa milamina satria efa tonga any amin'ny commissariat sy any amin'ny gendarmerie daholo moa izany ny lazadana rehetrarehetra. Nisy an'ilay fanaovana tsy ny fiara-miasa amin'ny ministerany atitany iny moa zany tamin'ny herinandro dia iny zany mametraka hoe ny OMC no mikarakara ny resaka sécurisation rehetrarehetra zany izay mahatonga ny hoe isaky ny centre misy an'ilay représentant district dia ny chef district koa mandray anjara amin'ny fanaraha-maso ny conformité amin'ny resaka sujet rehetrarehetra sy ny resaka fanaovana ny procès verbal rehetrarehetra amin'ny fanokafana ny sujet.
etsankilany anisan'ireo tranga nanamarika ny fanomboana ity fanadinam-panjakana ity androany ny fisinan-kizy tsy afaka manohy fanadinana intsony nisy ohatra ireo tradoza tao ihany koa ireo tratra nandika lalàna ka noroana hiala ny foibe mpanadinana nisy ihany koa ireo tsy nanao fanadinana fa nitondra olo-ka fisolotena azy ireo hanao ny fanadinana tahaka anjavatra nisy tany miandry vazo dia nisy mpianatra sivy zay avy aty Antsirabe amonjy fanadinana miandry vazo dia nisy lozaka misy accident moa zany dia anaky ray tamin'izy sivy ihany no afaka namonjy ilay centre d'examen fa ny ambiny dia voaterina avy aty Antsirabe namonjy fitsaboana zany akoatran'izay koa teto Antananarivo tao amin'ny centre anankiray tao amin'ny primaire tsy diso dia nisy mpianatra zay tsy maintsy nievacuena tany amin'ny hôpitaly rehefa avy nanao premier soin satria misy mpitsabo zay miara-miasa amin'ny centre moa zany dia rehefa hitan'ny dokotera hoe tsy maintsy alefa any amin'ny hôpitaly dia nalefa izany akoatr'izay dia efa misy koa reto trangana tsy fanaran-dalàna vitsivitsy zay hita anankiroa zao hatreto ny mpianatra zay tratra nanao ilay ataontsika hoe substitution na ataontsika hoe misy olo olona manala fanadina zany zay anisan'ny heloka tena hoe enjehany lalàna moa izy io zay efa eo ampelatana ampitandro filaminana satria dia sady enjena le olona ny solotoerana no enjena koa zany le mpianatra zay nampanolo olona roa ny trato izy ateo ny anankiray tany Beza ny anankiray tany Ambilobe akoatran'izay koa dia efa maromaro ny trangana mpianatra mitondra telefôna no tratra na dia efa nivoizina ombenombeny hoe tsy azo itondrana telefôna na amin'ny faritry ny fanadinana dia mbola natratrarana ihany ary misy ary dia resana zany tsy mamenatra tovovavy dia any amin'ilay ataontsika hoe faritra tsy tokony asiana telefôna no hitondran'ny telefôna mba afahana manafina an'izany ka dia tratra moa maromaro izy ihany tratra dia raisina fepetra rehefa tratra tahaka an'io dia raisina ny telefôna ary tsy averina any amin'ny tompony raha tsy tapitra ny fanadinana satria anaovana fanadihadiana akoatr'izay dia avoaka avy hatrany le mpiadina tsy mahazo manatrika ny fanadinana mihitsy zany amin'ity session ity aritra ny sazy rehefa tena hoe voapofo zany lay heloka natao akoatr'izay koa zany dia nisy trangana fraude koa zay efa tratra raha tsy tenitsika hoe tany mahampitany zao efa nisy koa mitondra taratasy zay feno lesina ao anatiny ao efa nisy tranga maromaro zany mafoany ray aman-dreny manana zanaka manala fanadinana namety ny taom-pianarana iny ka nafahana tonga amin'izao dingana faran'izao na eo azy zany mety ho tebotebo sy tahotra tsy maintsy mijoro manohan'ireo zanaka na izany ara-moraly ara-tsaina sy ara-panahy maro tamin'ireo ray aman-dreny ihany koa no nanaraka ny zanany manao fanadinana tahotra ny tsy fandro-ipalemana izay mirongatra amin'izao sady endrika fanohana anazy ireo ihany koa somary sarotsarotra ny fanomanana raha ny hatrany ampianarana ny miatrika ny fanadinana sarotra kely le izy satria le zava-misy amin'izao fotoana zany somary sarotra kely dia na ianao ary mitaitaina amin'le hoe mandefa le ankizy manao an'le examen fa apetraka amin'ny tompo moa zany ny zavatra rehetrarehetra fa manana ara-tsaina izay ny ara-batana moa zany efa tomombana tsara izy ny ara-panahy koa ohatr'izay dia ny tao am-pianarana efa nisezaka nataony manatitra sakafo foana fa tsy mety hinany ety amin'ny sisisiny zalahy tobotoboka kely mifoha dia mitaitaina kely dia zay no tanterahina tao amin'ny lycée Rabearvelo Analakely sy ny lycée teknika Mahamasina ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fonosana misy ny laza adiny ho mariky ny fanombohan'ny fanadinana manerana nosy nanatrika io fotoana io ary nanara-maso ny fizotriny ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ary ny ministry ny fanabeazam-pirenena natao izany iantohana ny mangarara sy ny fatokisana ny fanadinam-panjakana ankoatra izay ny asa voamaraina ihany koa ireo bus maimaim-poana napetraky ny fitondram-panjakana anamorana ny fivezivezen'ireo mpiadina sy iantohana ny fahatongavana ra-potoana eny amin'ny fitoeram-panadinana ifananana izy zoma izao moa ny fanadinana ho an'ny fampianarana ankapobeny raha mbola mitohy amin'ny herinandro ho avy kosa ho an'ireo mpiadina teknika mbola eo amin'izay tontolo ny fanabeazana izay hatrany ho ampidirina amin'ny fandaharam-pampianarana manomboka amin'ny taona ho avy io ny kolotsaina ara-politika na ny culture politique hiara-iasa amin'ny famolavolana izany ny ministera tompon'andraikitra sy ireo mpahay tantara raha ny fanamafisana ka asongadina ny tantarany Madagasikara
mila mazava kosa nefa ny tena votoatiny hoy ny filoha Nizerpa ary tena efantoka amin'ny tantaram-pirenena fa tsy voana amin'izany raha ny faneho-kevitra tadi-baovao ny Andro Miaratina sary sindatsary ny Tahiriny Aina Atrany. Tsy misy maharatsy ny culture politika na ny kolontsaina ara-politika efa mila mazava sy fantatra mialoha ny tena votoatiny mialoha ny fampiaran'izany an-tsekoly ho ny faneho-kevitra. Mila mahitantara ny malagasy, mila tezaina ihany koa ty tanindrazana, iova toe-tsaina, tsy hanao kolokolo sy risoriso. Azo atao tsara ny mampiatra izany raha manana ireo tanjona ireo hoy ny fanazavana. Inona moa maharatsy an'izy fa eto Madagasikara mantsy amin'izao fotoana vao miresaka hoe politika ianao dia efa ratsy amin'ny sainan'ny olona hoe ao daholo ty mpangalatra sy mpanao risoriso, mpanambaka olona, mpitady seza, mpivadika palitao, efa misy fomba fijery, maso fijery zany amin'ny mpanao politika. Dia tsika raha miteny an'izany mila fantarintsika kosa aloha hoe tsika ity nosy le zaza malagasy mila maharany tantarany inona ny taranja ampianarinao anatin'izany culture politique zany. Le mpianatra ve satria neny sinoa mazava tsy mahafantatra amin'ny politika izy fa ny andrareo dia alohandrareo safidy hoe hamokatra ingénieur. Ny ahay politika ve sy ny anatra politika sa ny hamokatra ingénieur hanamboatra lalana hitrandraka ny harena malagasy, inona ny mamaky atsika? Volonté politique zany, décision politique. Za zany tena hoe culture politique, inona le ampianarinao anatin'le culture politique? Miteniteny foana raha ohatra ka miteny an'izany satria tsy fantatra hoe inona tena ampianarinao anatin'izany. Fa ny tantaran'ny firenena mila ampianarina, ny tantaran'ireny hoe nisy olona nandatsaka ny rano teto fanavotana amin'ny malagasy io, fanavotana nasy anao iadanatsika ankehitriny raha izay no ampianarinao anatin'le izy dia taizany olona ho tia tanindrazana, tena tia tanindrazana marina satria tafiditra anatin'ny politika zany zavatra any. Raha izay no ampianarina tsy hitako izay maharatsy azy. Ka inona ny taranja ampianarinao anatin'izany culture politique zany satria mila mazava zany, mila fantatra mialoha zany fa tsy hoe taitaitra eo azana dia hoe ampidirao ty tarantsy ty dia bravo tsy foy. Kanefa izy tsy mitondra inona koa ho an'le firenena. Efa misy ireo taranja ampiarina ny an-tsekoly manambe olom-pirenena vanino amin'ny sehatra maro lafy toy ny éducation civique saingy misy lesoka ny fampiarana azy ho ny fanazavana nentin'ny mpanabe. Mandringa ny asa ataon'ny sekoly manoloana ny zava-misy ka tokony ho jerena manokana indrindra raha mpiditra fandaram-pianarana hafa ihany koa. Marisarisa ny ray aman-dreny amin'ny fampiarana sy fampitana ny fahaizana amampalalana ka mahatonga izany tsy miatra araka ny tokony ho izy. Fa matetika ny zavatra misy rehefa omena fanabeazana ny ankizy dia matetika tsy eo foana ny ray aman-dreny manohana zany anay amin'izay lafiny fanabeazan'izay satria hita dia hita tokoa fa sarotra angamba amin'ny fiainana dia lasa somary matoritory kely izy ireo manoloana n'le fanabeazana dia izay ny tena hitako hoe lesoka tanteraka amin'izay lafiny éducation civique zay. Raha misy zavatra tokony fanaraha-maso ary amin'ny ankilany eo anivon'ny ray aman-dreny dia lasa maivana be le izy dia lasa miasa rery zay fa tokony hoe miara-miasa foana zany ny ray aman-dreny sy ny sekoly mba ahafahana mahazo vokatra tsara indrindrindrindra fa eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny éducation civique indrindrindrindrindra. Tsy hafa miala manoloana izany fa manana didiny rehetra amin'ny famolavolana olom-pirenena vanina. Manome fanabeazana ny anivon'ny sekoly saingy tsy ampy izany raha tsy misy fanohana ny ray aman-dreny. Maivandanja ihany koa ireo roa miaraka ireo raha tsy misy fanjakana manohana. Maro ireo fanamby hatrany sekoly ankehitriny indrindra manoloana ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana izay za rehefa lasa namana akaiky ny ankizy sy ny tanora indrindra moa raha tsy voasivana izany. Tranga izay ilaina fiara-miasa sy fiara-mientana rehetra. Fiainanatoko sy tontolon'ny politika kosa indray dia nifantoka tamin'ny fanamafisana orona ny antokotiky Madagasikara sy ny fanomanana ny fametrana tena ny timy isaky ny commune manerana ny district ny Mananjary mba ahafahana manitatra ny antoko sy manamafy ny fisian'izany eny ifotony ny fiainana izay nataon'ny mpikatokatiky Madagasikara tao Mananjary omaly. Natrika ny fivoriana resolo-tena ny antoko isa-pokotany sy ny rafitry ny tanora izay notary ny mpitarika ny antoko tiky Madagasikara ao amin'ny faritra Vatovavy. Ny antsiprian'izay eo amin'ny sariny ihany izay.
Anisan'ny songadina ny fanamafisan'ny oronany Antoko sy ny fanitaran'izany eny anivon'ny Fokontany sy ny komuna ao anatin'ny distrikan'ny Mananjary sy faritry Vatovavy nandritra ny fivorian'ny Antoko tiako i Madagasikara teto Mananjary omaly. Matetika avy ny fivoriana satria manamasaka magnentana ny pikatroka tsim misangana isaky Fokontany zany satria nahoana ma ny faran'ny raha rehetra dia tsy maintsy fifidianana ka mpagnomagnana an'izany mafy dia mafy zany soby tegna isa Fokontany izay am'izao fotoana izao dia androany zany mbola nivory momba an'izay ihany koa satria ny namana misy voatonga zany voafidy agny amin'ny Fokontany zany dia matetitetika ny fiaoana zany am'izay masaka ara-potokevitra sara izay eto agnatin'ny tsima. Ny zavatra tapaka moa zany maromaro ihany zavatra nresaina teo fizarana ny fisy rehetra io dia fagnomagnana ny fandalovan'ny président agny Karmalaza zany dia misy solotegna avy aty Vatovavy mba iogno aminazy agny Manakara. Nanamafy ireo mpitarika ny Antoko Tim teto Mananjary afa mbola mijoro sy mirahina ao ambadiky ny filompanorona ny Antoko ireo mpikatroka ary vonano ny asa fanamafisana ny rafitra sy ny fampielezana ny vina entiny Antoko tiako i Madagasikara. Zahay eto Mananjary dia mbola manoa hatramin'izao tsy fiovana ary vao maiky zahay eto magnatevina ny Antoko magnesikesika n'izay tokony agny mirantsy mangaika ny tim rehetra eo agnelagela eo chaque Fokontany mametraka na jeune team zany na team olon-dehibe zany dia nametraka an'izay zany mampivoriana igny ihany matokafety namombana koa ny fametrahana ny solotegna isaky Fokontany izay mbola sy chaque commune ambanivohitry Mananjary tsy maintsy ataonay mahenika eo aby zany marina efa fa misy marina nefa tsy maintsy jerena akaiky zany hoe ahoana mbola hoesa manokory ao anatin'ny fandaminana an'izay zany izahay izao. Noresana nandritra ity fivorian'ity ihany koa ny fanomanana ny fahatongavan'ny filoha nasionaly Antoko any Manakara ary nambara fa isolotena avy amin'ny faritry Vatovavy anatrika sy iaona aminy mandritra ny fitsidihana. Vaovao an'ny boriboritany voalohany eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra kosa indray dia ny fanabeazana fampandraisana andraikitra ary ny fiarahamentana ireo no lakilen'ny fahombiazana ho an'ny ady amin'ny loto ho ny lefitra voalohany lehibe ny boriboritany voalohany atao anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra ahatonga ny fahadiovana kolotsaina sy andraikitry ny olom-pirenena rehetra ny tanjona fa tsy ankina amin'ny ezaky ny komuna irery hoy ny fanehoan-kevitra rindratsara ny mbola avatsara no hitaterana izay vaovao izay. Na dia manohy ny ezaka fanadiovana ny tanàna zany komuna dia no amafisina fa tsy aomby izany raha tsy misy ny fiarahamentany mponina rehetra amin'ny fikajinany fahadiovana sy ny filaminany tanàna. Ao amin'ny boriboritany voalohany izay mbola ahitana tranga fanaparitahana fako sy fandotona tontolo iainana dia nambarany lefitra voalohany lehiben'ny boriboritany fa no amafisina ny fepetra raisina iadina amin'izany. Anisany efa natao ny fampiatsona ireo lehiben'ny Fokontany sy ireo voamiera ny fahadiovana eny ifotony mba anamafisana ny andraikitry ny tsirairay amin'ny fampiarana ny fahadiovana eny ifotony io. Misy lay code d'hygiène zany zay ampiarina ankehitriny amin'ny fandotona zany dia misy ny sazy omena andreo olona zay minia manao zany loto zany na aiza toerana misy anazy na aiza toerana misy anazy dia eo koa ny fampianarana ny olona amin'izao zany aloha zany mbola ao anatin'ny fampianarana tanteraka tsika zany hitanjo ny fahadiovana zany mba ialana n'ilay loto zay efa nazatra teo aloha. Ny fepetra moa zany nisy ny fampivoriana ireo eny fotony zany dia ny président Fokontany sy ireo mpiara-miasa aminazy natrangana andreo voamera isatrokajy zany na ny fandriampahalemana na ny fahadiovana zany hitanjona ny izay fahadiovana zany tsy ny komuna urbaine d'Antananarivo ihany na ety anivon'ny boriboritany ihany no ampianarina sy ametrahana ny sazy ho an'ny tsy manara-dalàna ny resaka fahadiovana zany fa na eny fotony anivon'ny Fokontany ary dia misy ireo voamera amin'ny fahadiovana izay napetraka miaraka ny RFDO zany manara-maso ireo olona zay minimanao ny loto ireo tsy mivaky loha fahadiovana dia hiaran'izay sazy zay ary rahantsika malala manomboka amin'ny kely indrindra zany ka hatramin'ny any amin'ny efatrala mbola mihoatra ny efatrala ary arakaraky ny zavatra ataon'ilay olona ilay sazy omena anazy. Mbola sarotra ny famerenana ny olom-pirenena hitandro ny fahadiovana na izany aza efa betsaka no mahatsapa ankehitriny fa mitondra fiovana ny fiainana ao anatin'ny fahadiovana
ho iatran ny fanamafisana. Eto moa zany dia tena mbola sarotra ilay mampianatra ny olona amin'ny fahadiovana satria zatra n'ilay teo aloha hoe mety foana zay atao dia miezaka moa zany amin'izao ny boriboritany mampianatra ary manabe ny olona hikolokolo zay fahadiovana zay satria antoko ny fahasalamana sy ny zavatra rehetra ny fahadiovana. Ny tsena rehetra dia misy kifafa sy sobika daholo ny mpivarotra rehetra eny amoron-dalana ao anatin'ny fanabeazana, ny kajo, ny tanjo, ny fahadiovana izay. Zany hoe raha ny zavatra hita aloha zany rehefa azavaina ny olona ny antoko ny fahadiovana dia manaiky le olona fa tsara le madio ary ilaina le fahadiovana endriky ny tanàna sy endriky ny fandrosoana. Tsy miafara amin'ny fanangonana fako ny fanadiovana ny tanàna fa miainga amin'ny fihetsiky ny tsirairay isan'andro. Izay indrindra no antsoavo ataon'ny tompon'andraikitra amin'ireo mponina mba hiaray-tandro ny fahadiovana Antananarivo. Ovana avokoa ireo olana ara-tany mahazo ny malagasy hoy ny ministry ny fanajariana ny tany izay nanamarika fa adidin'ny fanjakana no miaro ny vahoaka amin'ny tany rehefa ara-dalàna sy ara-drariny izany. Nampitandrina ny ministry ny fanajariana ny tany fa efa manao fitsiriana ny fotoanam-panjakana ka ho voasazy sy hoesorona ireo izay hita fa mpangalatra tany. Narcisy Karazafy sy ny Aritanjona no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Iray amin'ireo tany niteraka disadisa tao amin'ny distrikany Manjakandriana ny Rara Atitany ao amin'ny tany Durand de Vilaine ny farany herinandro teo naverin'ny fanjakana tamin'ireo vahoaka nanajary azy tao Ambatolaona ny tany mirefy 2,930 hektara araky ny tapaka tamin'ny didim-panjakana 9,4 abara 5,730 tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny Rojolay 9,4. Ny any anaty ala daholo misy ny tanàna tena mavoatra ty nefa dia matsiaro manana ray aman-drefitra fanjakana tonga ty amin'ity toerana ity. Tany fiveloman'ny olo izy no mivelona, ao izy no mamboly, ao izy no miompy ary ny feo avy any amin'ny vahoaka nakaty aminay ny antsoantsony zareo ny amin'ny sitrahany an'izany tany zany no antony ireny fitondrano zany dia tonga izy nanolotra namerina n'izany tany zany ho an'ny vahoaka. Nanomboka ny farany herinandro teo araka izany ny fandrefesana ny tany sy ny fanaovana tsatobato amin'io tany io. Rehefa vita zany dia hisitraka ny tany ireo mponina ka azo titra no mafisy ny ministry ny fanajariana ny tany Lilson René de Roland fa lany teo anivon'ny anteny meram-pirenena ny famerenana ny tany ny mpanjana tany amin'ny fanjakana malagasy amoraina ny fahazahoany zany ka ariary 5 ny metatra toradroa raha eny amin'ny commune ambanivohitra. Ohatrany dikan'izay teny zay hentitra ny bekon'ny colonel Mikael fa vahoaka ihany no jeren'ny fanjakana zay dia hankamoraina faran'izay mora ny fisitrahan'ny vahoaka ny tany. Ny tany ambanivohitra amin'ity opération ODOC atao amin'ity tany 1600 hektara ty dia 10 milliards na ariary 5 metatra toradroa. Tsara ny manamarika fa ny tany midadasika mampitohy any Ambatolaona, Manjakandriana, Ranovao ary Ambotseheno ny tany Durand de Vilaine. Ireo toeran'ireo izay samy ao anatin'ny distrikany Manjakandriana ary mizarazara ho parcelle ny ampahany mirefy 2,930 hektara izay an'ny fianakaviana Razak'Antoine Louis ao amin'ny commune Ambatolaona io tafaverina amin'ny vahoaka io. Fa mbola mitohy kosa ny disadisa amin'ny fianakaviana Ramaherson sy ireo vahoaka ao Atsambavy sy Atamponala ao anatin'ny commune Ranovao. Fifandirana amin'ny tany mirefy 770 hektara. Ankilany misy ireo vahoaka ao toerana no milaza fa nanajary ny tany ary andaniny misy ny fianakaviana Ramaherson izay manana taratasy ara-dalàna sy titre foncier laharana 7,730 G andrasana ny toiny. Vaovao avy any amin'ny distrikany Maivatanana kosa indray dia teratany vahiny miisa 3 no tratra nanao fitrandrana tsy ara-dalàna atao amin'ny fokotany maro taolana commune ambanivohitra tsy afabositra distrikany Maivatanana faritra Betsiboka nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny ekipan'ny ministerany Arenakibontany omaly tamin'ny alalan'ny direction régionale des mines Betsiboka sy ny unité de la police des mines ao Maivatanana. Efa ndraisina ny fipetra momba azy ireo ary notanana vonjomaika ao amin'ny brigade territoriale any Jandary
any antoerana ireo teratany vahiny ireo nogazana ireo fitaovam-pitrandrahana volamena nampiasaina tamin'ny asa fitrandrahana tsy ara-dalàna. Araky ny fanazavana tsy nahazo alalana avy ministerany arenan-kibon'ny tany ireo mpitrandraka ireo, izany hoe nandika ny lalana amin'ny ny fitrandrahana eto amin'ny firenena. Araky ny angom-baovao dia mbola misy olona hafa voaroiroy amin'ny tirara ity izay mbola karoy ny tompon'andraikitra. Nanamafy ny ministerany arenan-kibon'ny tany fa misokatra amin'ireo mpandraraha vonina anaraka ny lalàna sy anatanteraka ny ara-dalàna ny asa fitrandrahana. Manoloana ireo tranga tsy fanaran-dalàna maro anefa dia nomafisin'izy ireo fa tsy andefitra amin'ireo manohy manao fitrandrahana tsy ara-dalàna sy mandika ny lamina napetraka ny fanjakana sy ny ministera. Ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana anampy amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny olona sy ny fananany ary anamora ny fifandraisan'ny mponina amin'ny sampandraharaha misana ny filaminam-bahoaka ny fisokafany komisaria vaovao ao anatin'ny distrika n'Ankazobe. Vokatry ny filana taoriny tsy fandriam-pahalemana nisy tao amin'ity distrika ity ny taona 424 no nametrahana ity komisaria vaovao ity. Narsisy Karazafy sy ny Aritanjona no mitatitra ny antsipriam-baovao. Ao anatin'ny ezaky ny fanjakana ny anamafisana ny fandriam-pahalemana sy anakaiky kokoa ny vahoaka ny fananganana komisaria manerana ireo renivohitry ny distrika, anisan'ny tanjona ny fanamorana ny fandraisana ireo fitarainana sy ny famalina aingana ireo olana ara-piarovana trehan'ny mponina. Tena mijery tsy mianay Ankazobe tokoa ny fitondram-panjakana izay otroniny reto manamboninahitra maro amin'ny andraikitra mifangaro izay tonga manotrona ankehitriny izao. Ao ny ianareo ministra sy ireo délégationna maro izay miaradia aminy. Ao Andriamatoa sy olom-bavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrika n'Ankazobe nilefitry ny lehibe ny distrika. Ianareo manam-pahefana isa-tsokajiny rehetra. Isan'ireo distrika ny sitraka fotodrafitra sapapandrosoana Ankazobe raha ny fanazavana. Raha-mpanjakana teto amin'ity community tato ato zay fa isan-kerinandro marina sa tsy marina efo isan-kerinandro teto Andriamatoa minisitra nisy fampandrosoana natao amin'ny fitondrana fanavaozana ary esy lahatra ny distrika n'Ankazobe eto ary mbola tehiteny aminareo ihany androany fa miasa ny fitondrana fanavaozana zay tarihan'ny iza ny lehibe fanavaozana aloha zao aflo Andriamatoa Jaina Flo Colonel Mikael. Zava-dehibe ny fisian'ity brandy polisy pireneny ity ho an'ny distrika n'Ankazobe izay isan'ireo faritra mena amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana distrika ny aina Fakanan-Keriny tamin'ny taona 2024 tranga niteraka tebotebo teo amin'ny mponina ary nanamafy ny filan'ny mponina amin'ny fampandriana fahalemana, nampitombona ny fitaovana ary nampiana ny fotodrafitrasa hampandriana fahalemana n'ity distrika ity hoy ny ministra ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel. Ireo tranga ireo dia niteraka tebotebo teo amin'ny mponina ary nanamafy ny filana fanamafisana ny fisian'ny mpitandro filaminana eto toerana. Ho fanohitra tamin'izany toe-javatra izany dia nandray andraikitra ny fitondram-panjakana amin'ny fanamafisana ny fitaovana sy ny rafitra enti miaro ny vahoaka. Anisan'ny vokatra zany izao fananganana ny komisaria eto Ankazobe izao izay atao anaken'ny polisy pirenena kokoa ny vahoaka, anakakezan'ny polisy pirenena, anatsarana ny fisoroana sy ny famotorana ny elikabevava ary anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Notokalana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo ny komisarian'ny polisy pirenena vaovao ao Ankazobe miasa avy hatrany ity fotodrafitrasa ity izay natao hanatsarana ny fanakakezana ny tolotra ara-pilaminana ho an'ny mponina ao amin'ny distrika. Vao ny fanatanjahantena kosa indray tapitra ny lalao lasa ny Espagne ny amboara maneran-tany ho an'ny baolina kitra
andian'ny fahatelo amby roapolo tamin'ity taona ity. Fandroany arak'izany no nazahoany Larozay izany. Tsy kisendrasendra fa antony maro no nazahoany Espagne ny amboara hoy ny fanehoan-kevitra samihafa. Ekipa tsy azo tsinotsiny avy ny Argentine saingy tsy nahatohitra ny fanafiana sy ny fifehezan'ny Espagne ny lalao teny ambony kianja. Andomiaratina sy Tairinaina no nanao ny fanadihadiana. 12 taona aty aoriana tsy namelan'ny Espagne raha tsy azo ny amboareran-tany ho an'ny baolina kitra tamin'ny alalan'ny baolina tokana nampidiriny Ferran Torres tany amin'ny fa 9 minitra ny lalaovana izany hoe tany amin'ny fanalavam-potoana. Niezaka nanamaly i Argentina notarian'ny Lionel Messi saingy tsy nahita lalana andresena ny fiarovan'ny Espanyol izay efa nipetrapetraka hatrany am-boalohany. Tsy kisendrasendra raka izany no nahazoan'izy ireo ny amboary fa nisy ny ezaka goavana ary hita hatramin'ny nanombohan'ny mondial izany. Hatramin'izay raha hoe tiki-taka foana hoe conservation de balle dia manao attaque placé dia presque combinaison zavatra nataony zareo fa nampino izy tamin'ity nampino an'le système défensif izay niavaka be nafany naka zay amboara zay nampiny le système de pression zareo zany dia manao pression zareo presque anréussir foana zay ny tena hitako hoe niavaka tamin'ny Espagne tamin'ity maka baolina ny ambony izy rehefa manafika koa nefa izy rehefa azo ny baolina maîtriser tena nitazomina anazy mba akelikely ny temps ahatongavan'ny adversaire ny amin'ny taniny zareo zany dia presque nitazominy maîtrise ny baolina nitazominy hatramin'ny farany. Ny fandanja ny lalao nandritra ny 70 minitra ka tsy nisy natafiditra baolina ny rotonta. Tsy natafiditra baolina mihitsy Argentina omaly nanoloana ny fanafiana totoavin'ny Espagne. Ny lalao folo ihany koa ny Albiceleste rehefa nahazokaratra meny Enzo Fernandez. Argentina raha anisan'ny ekipa manana ny tira be indrindra tamin'ity mondial ity surtout ny tirant de hors de surface plus de 20 tsisy tamin'ny maly tena hoe un tir non cadré liany zanaky Diego Simeone angambany dia Giuliano Simeone angambany no tira vitan'ny Argentine maly nisy tira ihany fa le tira contré zany tsy ny comptabilisena moa izy fa 0 tir cadré ny Argentine maly ohatran'izay daholo presque ohatran'izay ekipa nanao tamin'ny Espagne satria tazominy any aminy baolina zany hoe kelikely sisa ny opportunité ho an'ny adversaire makany amin'ny taniny izy ireo rehefa verindray ny baolina malakilaky récupération de balle zareo dia tsy afaka tsy nanana temps mihitsy zany adversaire amin'ny reconstruction nanandrany any zareo Argentin maly nanandrana séquence kely tamin'ny voananomboka fa rehefa eo cible zareo amin'izay hoe ty le mila manao sauté de balle amin'izay dia inona no cible zareo dia maîtrise zareo tamin'ny farany amin'izay. Nanana tombony koa Espagne tamin'ny fifehezana ny lalao sy ny fanafiana. Nisy ny lesoka izay verina ho goavana teo amin'ny Argentine ka natonga faharesena ho azy ireo hoy ny fanazavana. Voaporofo maliny ny tsy fahaizan'ny mpanazatra ny trandraka ireo mpilalao. Tsy natanteraka nofinofy ary ny anaram-boninahitra azony tamin'ny mondial 2022 araka izany i Espagne tamin'ity. Fa hatramin'ny ela tamin'ny voananomboka ny mondial tamin'ity taona ity dia tsy nisy zavatra lehibe tena ny Argentine ary voaporofo ilay izy omaly hoe anisan'ny ekipa ngeza izy nandritra mondial fa saingy kosa tsy han'ny mpanazatra nitrandraka an'ireo atao hoe mpilalao tanora tao amin'ny ekipa pirenena Argentine. Ho an'ny Espagne kosa dia rara ilay fandresena satria hain'ny mpanazatra koa nametraka hoe hatraiza ny ametrahana ny reto Argentine reto satria raha mijerytsika na efantarika azy izy tao anatin'ny lalao dia tsy navelan'ny lalao mihitsy ny Argentine zany hoe nitazomy foana position de balle na ho resy izy na mandresa. Maro ireo trangan-javatra tsy nampozina tamin'ity. Isan'ireo ny lalao niavaka indrindra tamin'ny fiadiana ny laharana fahatelo ny fanandrinan'ny Frantsa sy Angleterre. Baolina folo niditra tanaty arato tao anatin'ny 70 minitra ny lalaovana ny ampy fanalavam-potoana ka nisarahany rotonta tamin'ny isa 4-4. Nisy fetraka ihany betsaka tamin'ny mpilalao frantsay ireo dingana nandalovan'ny samihafa. Sisy nahita ny pronostic iny fa mitovy ihany le tetika hoe nisy impact tamin'ny zareo frantsay le faharesena tamin'ny demi-finale nandrona zareo Espagnol teo ny avizanana fa psychologiquement ohatran'ny hoe tombé du haut mihitsy zany zareo tamin'iny hoe favori tokony androbaka an'ilay amboara nefa nikenda ny Espagnol tamin'ny demi-finale psychologiquement nisy impact ngezadre tamin'izareo zay tsy afaka nredressé malakilaky zareo français par rapport amin'izareo anglisy ary raha ny gazety sy ny fampitam-baovao ny ampita dia miteny mihitsy hoe nisy tandrevaka kely nisy relâchement
tao amin'ny groupeny frantsay nalohany avant ny 3e place iny dia ny sport moa zay sy indrainao sy afafinao ihany no raisinao ny vokatra rehefa eo dia somary sanctionné kely zany frantsay tamin'le 3e place. Ankoatra ny fitombony ireo ekipa mpandrianjara izay efa nisy 27 tamin'ity mondial 2024 ity, nisongadina ihany koa ny fiakaran'ny lentan'ireo firenena Eropa handray anjara rehetra indrindra ho any Afrika na dia misy azy ireo fanatsarana mila entiny. Azo hitarafana ny fivoaran'ireo ny nahatafita ny sivy tamin'ireo ekipa afrikanina 10 tafakatra tamin'ny ampaina amby folondalana. Natao tao amin'ny New York New Jersey Stadium moa ny lanona mpamaranana ny mondial 2024 alina. Niseho lehibe sy niavaka na fangaro mozika di ary fampisehoana an-tsehatra nandraisan'ireo mpanakanto malaza anjara toy ny Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Jennifer Hudson. Nisy ihany koa ny fisehoana manokana nataon'ny Tom Cruise nandritra izany. No afanen'ny Shakira, Justin Bieber sy ireo mpanakanto maro hafa kosa ny sehatra nandritra ny fizaram-potoana na ilay antsoina hoe halftime show voalohany teo amin'ny tantaran'ny mondial. Nomena ny Espagne ny amboara teo amin'ny lalana faharoa i Argentine ary fahatelo i Angleterre. Mbola mahakasika hatrany izay vaovao izay dia tamin'ny hafaliana lehibe no nandrombahany Espagne ny amboara maneran-tany fahatelo amby roapolo ho an'ny talanja baolina kitra ho an'ity taona 2024 ity taorian'ny nandresen'ny Argentina tamin'ny isa iray ny ohatra taorian'ny fanalavam-potoana. I Ferran Torres no nampikobana ny arato baolina tokana nitondra ny fandresena. Anarivony maro ireo mpankafy no nidina andalambe nankalaza ny fandresena tao Espagne etsy ankilan'izany. Nisy nilozany trangaka zazalahy iray 12 taona namoiny ainy tao Rodrigo rehefa nianjera ny loharano iray nianian'ireo mpankafy. Tonga tao Madrid androany alatsinainy ny ekipa pirenena Espagnola ka taorian'ny sakafo atoandro dia noraisiny mpanjaka sy ny prime ministre ny La Rosa mialohan'ny anaovana filaharam-be eny an-dalambe miaraka amin'ny amboara. Manodidina ny iray tapitrisany olona andrasana anatrika ny fankalazana ao an-drenivohitry Espagne. Na dia naneo zava-bita tsara nandritra ny fiadinany amboara eran-tany aza i Lionel Messi dia tsy nahavita nitondra ny Argentina ho any amin'ny anaram-boninahitra fanondroany ny tenany. Tsy dia hita nisongadina nandritra ny lalao famaranana ity kapten'ny ekipa Argentina ity izay efa mananika ny 7 taona. Taorian'ny lalao dia mbola naneo ny fitiavany azy ireo ny mpankafy Argentin izay niantsontsony anarany teny Ankanja. Vokatry ny fietseham-po lalina dia tsy nahatana ny ranomaso ny Messi taorian'ny fiafaran'ny mondial fahaenina izay nolalaovana. Niverina antandrazana tamin'ity alatsinainy ity ihany koa ny Albi Celeste izay hitsenan'ireo mpankafy Argentin ihany koa ho an'ny fiafarany ity lalao izay nitanterahana omaly ity. Fa mbola maresaka avy any ivelan'izay hatrany isy fantsona fitaterana solika atsangana ampitohy an'ny Maroc sy Nigeria nandritra ny fionan'ny firenena mpikambana eo anivonivondrona CEDEAO no nanaovana nisy ny fanarahana ho amin'izany. Kasaina ampifandraisana ireo firenena maro aty Afrika ity tetikasa fananganana fantsona ity raha ny vaovaony an-Tsipriana izay. Nankatoavin'ireo filoham-panjakana mpikambana eo anivon'ny vondrona CEDEAO tamin'ny alalan'ny fanaovantsony ny fanombohan'ny tetikasa fanorenana fantsona mirefy 790 kilometatra ny halavany raha nambalan'ny Flou Julius Maada Bio nandritra ny fionana tampony mahazatra nataon'ny vondrom-paritra CEDEAO atao Freetown ho Malalahady. Hitanterana entona amina miliara metatra toratelo ity fantsona lehibe mampitohy an'i Nigeria sy Maroc ity. Andalo firenena afrikana miisa 12 manaraka ny morontsiraka Atlantika koa ity fantsona ity. Dingana lehibe voalohany ho fanombohan'ny tetikasa fanorenana fantsona fitanterana entona no vita raha eo amin'ny tantaran'i Nigeria sy Maroc. Fifanarahana iraisam-panjakana teo amin'ireo filoham-panjakana mpikambana no antony nanatanterahana izany. Mitentina 5 miliara dolara ny vola natanterahana azy vinavinaina tomboka amin'ny taona 2024 ny asa fanorenana ary kasaina tomboka amin'ny taona 2024 ny famatsiana entona voalohany araka ny loharanom-baovao avy amin'ny ONH IM. Ankoatran'ny Nigeria sy Maroc dia kasaina ampifandraisana amin'ny Maghreb sy Europa ihany koa ity fantsona ity. Dokosandray ary raha tsika ireo tranga afakely maneran-tany.
Iray amin'ireo zava-maniry hafakely indrindra eran-tany ny rafflesia tsy manana ravina natao na faka ny rafflesia fa miaina amin'ny mahazava-maniry parasy azy ao anatin'ny voaloboka tropikaly antsoina hoe tetrastigma. Ny rafflesia arnoldi dia manana voninkazo lehibe indrindra eran-tany izay mety hahatratra 1 metatra mahery ny sava-ivony ary milanja 10 kilao any mena misy teboka fotsy ny lokon'ny voniny ary mamoaka fofona mitovy amin'ny henona ny rafflesia ka mahatonga ny fiantsoana azy hoe fleur cadavre. Misarika lalitra izy izay manampy amin'ny fampielezan'ny vovomboniny amin'io fofona hafahafa io. Hita amin'ny ala tropikaly any Indonezia, Malaisie, Thailande ary Philippines ny rafflesia izay mamono mandritra ny andro vitsy-monja ka tena sarotra ny mahita azy. Ny Wistiti pygmée na Cebuela pygmae kosa no primata kely indrindra eran-tany 12 ka hatramin'ny 15 cm monja ny halavany ary 100 grama eo ny lanjany. Miaina any amin'ny alamando ny Amazonie ny Wistiti pygmée indrindra any Breuila, Peru ary Colombie. Mihinana voninkazo sy bibikely madinika ity biby ity ary tena mailaka rehefa mihetsika eny amin'ny sapakazo. Miaina anaty vondrona kely misy 2 hatramin'ny 7 ny Wistiti pygmée ka miara-miaina sy mifampizara sakafo na bitika azany abehany dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fitazonana ny fifandanjan'ny tontolo iainana any amin'ny ala tropikaly ny Wistiti pygmée. Tapitra ny fampalalam-bo voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sorana teknisiana sy namanam-panao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalam-bo izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.